Amin'ny setry ny serasera dia nandray fepetra vetrany momba an'ireo onjam-peo izay tsy manara-dalàna eto Madagasikara ny ARTEC na ny autorité de régulation des technologies de communication araka ny vaovao ety ny Fira Harjona sy Joelson Andriamparany. Ireo renivohim-paritany enina no nanombohana ny fanaramaso nataon'ny ARTEC. Satria raha 7 licence station recensé eraky Madagasikara dia nahavita fitsidihana station 50 ny ARTEC. Tao anatin'ireo dia 5 no station tsy nanara-dalàna. Nefa tamin'izy ireo dia efa andraisanay fepetra satria moa zany ny tanjona dia nisian'ny tany tan-dalàna. Satria ireo tsy manara-dalàna ireo koa tsy misy ny ambony lalàna samy ambany lalàna avokoa. Misy ny fepetra tsy maintsy arahana mba ilazana fa ara-dalàna ny onjam-peo iray. Station tsy ara-dalàna moa zany dia lafiny anankiroa. Voalohany indrindra ny ara-taratasy administrative moa zany. Rehefa tsy manana autorisation izy karazan-droa moa autorisation miala avy any ministèren'ny communication ny agrément na ny extension dia faharoa manarakaraka an'izany misy ny volet 2 ahafahan'ny ARTEC manao ny avis favorable dia misoratra ao ny fréquence. Dia faharoa manaraka zany lafiny ara-teknika araka le lazaiko teo hoe misy fitsipika teknika arahana ka ny tsy fanarahana le fitsipika teknika ireo voalazan'ny lalàna dia mahatonga ny fanakorontanana service hafa na fanitsahana ny fréquence amin'ny service hafa. Tena nisy mihitsy station tena anisan'le nakatona ny dina ny émetteur tena nanana taratasy ara-dalàna izy. Vita test ara-dalàna ny émetteurany fa tena nanakorotana ny inspecteur de fréquence tamin'le toerana mihitsy ny fampiasany an'le émetteur satria misy paramètre technique tsy respecté. Tamin'le 20 tsy manara-dalàna ireo moa zany dia miparitaka eraky Madagasikara ireo. Misy ny any amin'ny faritra atsimo, varatra sy eto afovoantany koa. Dia tamin'ireo le nandraisana fepetra dia azo lazaina eto hoe nisy ny tany amin'ny faritra Tasy, Bongolava, atsimo atsinanana andrefa nisy teto afovoantany ary nisy koa tany avaratra tany amin'ny région Sava. Tanjona ho ny ARTEC ny amongorana tanteraka ny onjam-peo tsy manara-dalàna sy ny fanelingelenana ateraka izany.